Amin'ity maraina ity andray tenin'Andriamanitra isika, andray tenin'Andriamanitra isika izay inotsika hoe ampy anorenana fiainam-panahy, ampy hitondrana an'ity tontolo andro ity koa ary ampy anovana ny isan'andro. Ny tenin'Andriamanitra moa dia teny afaka manova fiainana iray manontolo, ary iritsika mihitsy hoe androany Andriamanitra anova fiainantsika ray manontolo. Raha manana baiboly ianao dia andaontsika amin'ny Joba voalohany ary ny andininy fa 1:20 zafatoko. Joba voalohany ny andininy fa 1:20 no raisitsika. Joba voalohany andininy fa 1:20. Raha tsy manana baiboly ianao dia eto amin'ity écran ity no efa misy azy sady mankasitraka manokana ny Nigeria tsika miara-miasa. Zao mivaka ny tenin'Andriamanitra hoe sady nanao hoe nitanjaka no nivoahako avy tany an-kiboneny ary mitanjaka no iverenako any. Jehova no nanome ary Jehova no nanaisotra. Isao anane ny anaran'i Jehova tamin'izany rehetra zany dia tsy nanota Joba nanome tsiny an'Andriamanitra. Avekontsika fandroany ny famakiana ny teny. Sady nanao hoe nitanjaka no nivoahako avy tany an-kiboneny ary mitanjaka no iverenako any. Jehova no nanome ary Jehova no nanaisotra. Isao anane ny anaran'i Jehova tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota Joba na nanome tsiny an'Andriamanitra. Ravana malala ho antsika izay mijery televiziona, ho antsika mpanaraka eto amin'ny Facebook, misy fahatsapana manokana tao anatin'ny Joba ary le fahatsapana izay tsy takatry ny saina no tiako famizarana aminao androany. Zao zavatra lazainy hoe Isao anane ny anaran'i Jehova. Isao anane ny anaran'i Jehova. Raha lasaka nabavy, Joba dia nanana fahatsapana izay mila ianarantsika mpino rehetra. Nanana fahatsapana manokana Joba izay mila ambolentsika ao anatintsika zanak'Andriamanitra rehetra. Inona le fahatsapana? Le fahatsapana dia le fahatsapana misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Eto zao Joba dia vao avy, raha ohatra ka filazan'ny tanora dia hoe mafy ny nanjoa azy, satria vao avy rava ny fananany ray manontolo na ny omby, amondry, osy, rameva, ireo mpanompony rehetra, ireo trano rehetra, rava tanteraka, tonga ny fahavalo, be dia be ny zavatra nanjoa azy. Raha ohatra ka zakaiko aminao dia hoe nisy fahavalo tonga dia naka ny fananany rehetra, ny rindrina tapoka nisy rivotra nitsoka dia nanjera ny rindrina dia matao zany. Ny zanana sasandray nyvonoany fahavalo, sasandray tafiana firenena hafa. Raha tsona raha lasaka nabavy dia hoe eto zany Joba tena tsisy nininona tsony, fa le fahatsapana tao anatin'ny Joba raha lasaka nabavy, fahatsapana hafa mihitsy. Joba dia tsy nanana fahatsapana hoe tena zao kosa ve Andriamanitra dia marary, ahoana kosa moa ny anekeko an'izao, ahoana mihitsy moa. Tsy zany le fahatsapana tao anatin'ny Joba, fa ny fahatsapana tao anatin'ny Joba ilay ambolentsika amin'ity maraina ity dia izao: Andriamanitra, zay efa nataonao dia isaorako, zay ataonao ankehitriny dia mbola isaorako, ary raha mbola tohizako ary dia izao: zay mbola ho ataonao amin'ny ho avy dia mbola isaorako. Aveko fandroany le fahatsapana voalohany, zay nataonao taloha, nataonao tamin'ny lasako dia isaorako anao. Ninona zavatra nataonao tamin'ny lasa, namonjy ahy ianao tamin'ny lasa, nananganay ianao tamin'ny lasa, nitahy ianao tamin'ny lasa, niaro ahy ianao tamin'ny lasa, dia isaorako anao zany. Isaorako anao zay zavatra nataonao tamin'ny fiainako rehetra hatramin'izay, hatramin'ny androany. Isaorako anao Andriamanitra. Ary ny zavatra zay ataonao amin'ny fiainako ankehitriny koa dia isaorako anao. Ho antsika tsiraray avy, mety be dia be ireo karazana fahatsapana anatin'ny fontsika tsiraray avy, fa
ny zavatra tiana olazaina amitsika dia hoe raha ny anio alasaka anabavy raha ny androany ny zavatra anetanako anao sy ambolena ao anatsika tsararay avy dia hoe andaotsika tsy ametsiny an'andriamanitra ho ny tenin'andriamanitra hoe tamin'izany rehetra zany dia tsy nanota joba nananymetsiny an'andriamanitra amin'ilay fomba fitondrany amin'ilay fomba fanaony tsy ametsiny an'andriamanitra tsika be dia be ny zavatra fanaon'andriamanitra ary anisan'ny zavatra ataon'andriamanitra ny mamela zavatra hitranga eo fiainana fa izao rehefa mitranga reny rehetrarehetra reny inona ny tokony ataontsika misaotra an'andriamanitra raha ohatra ka hoe andeha aingakaingana kelitsika satria amin'ity marain'ity moa dia adiny ray ihany ny fotoana nyfanomezako taminao dia izao ny zavatra tiako hozaraina amintsika tsiraray avy aveloko ilay teboka satria io teboka io dia teboka mitondra zavatra hafa mihitsy amin'ny fiainantsika tsiraray avy ilay teboka dia tsotraka lasaka anabavy tamin'izay zavatra nataon'andriamanitra tamin'ny lasa hisaotra an'i Jehovah amin'ny zavatra izay ataony ankehitriny hisaotra an'i Jehovah ako ary amin'ny zavatra izay mbola ho ataony amin'ny ho avy dia mbola hisaotra azy any ny fisaorana an'andriamanitra ka lasaka anabavy dia mahatonga an'andriamanitra anao zavatra vaovao indray amin'ny ho avy zay fahatsapana voalohany ny teboka faharoa dia izao tamin'ny zavatra nety tamin'ny saiko rehetra tamin'ny lasa dia hisaotra an'andriamanitra ako aveko alohany tamin'ko zavatra rehetra zay nety tamin'ny saiko ny fanaraka tamin'ny saiko mety hoe zavatra nangatahako zavatra tena niriko tena mety hoe nahazo asa mety hoe nahazo promotion mety hoe nahazo vola mety hoe sitrana be dia be zavatra maro samihafa amin'ireny rehetrarehetra reny satria reny ny fanaraka tamin'ny saiko dia hisaotra an'andriamanitra ako tena nisaotra an'andriamanitra tamin'ireny hoe andriamanitra misaotra amin'ireny zavatra mahafinaritra be rehetrarehetra zay nataonao reny fa zao koa nefa na amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny saiko koa ary a dia inona hisaotra an'andriamanitra ihany aho satria ny ao ambadiky ny zavatra rehetra ka lasaka anabavy zao ny zavatra mahagaga ahanoizantsika diavatra ty rehefa tonga le loza be mitranga tamin'ny joba rehefa tonga le olana be mitranga tamin'ny joba ny zavatra mahagaga anady ka lasaka anabavy dia izao i joba tsy niteny hoe avy amin'ny devoly io vakeo ny baibolinao e tsy nilaza mihitsy joba hoe tena avy amin'ny devoly asan'ilay ratsy ary zay fahatsapana zay fahatsapana mahagaga ka lasaka anabavy ho atsika kehitriny dia raha vao misy mizavatra mitranga dia hoe asan'ny devoly asan'ilay ratsy mila vavaka fanafana mila dinidinika pastera fa mafy mihitsy manjoanay a ka lasaka anabavy io tena mahagaga tamin'ny zavatra nitranga tamin'ny fiainan'ny joba tsy nilaza mihitsy joba na indray mandeha hoe asan'ny devoly io misy tantara zay fitantarana pasteur namana pasteur Ndrina Razana Mahery ary tsaroko foana le izy tany amin'ny désert be olona amin'ny rahalahy dia non izy amin'ny rahalahy tany amin'ny désert dia atody ray ny nananany tany amin'ny désert dia ahoana ny atao dia aleo aloha andrahoana ty atody ty dia ahoana ny andrahoana anazy anona ny ananatsika ina ho anaty izy laboziny ananana zany hoe labozy sy atody zany misy dia hoe andao ary le andrahoana amin'ny labozy ty atody ty dia nalaina le labozy a dia nampiretina dia tazomina teo ambonin'ilay labozy le atody may tanana nitazona anazy dia latsaka lay atody dia hoy le olona hoe hoy lay nitazona anazy tena asan'ny devoly mihitsy tena vaky verse le atody dia namaly moramora ny devoly tany amin'ny hero azafady kosa za kosa hatramin'izay na devoly anahy za mbola tsy nanendy atody tamin'ny labozy rahalasaka anabavy io mba fimezana voamaraina ny famizaratsika niny fa hiverina amin'ilay fahatsapantsika voalohany zany dia izao isaorana ny anaran'i Jehovah hisaotra an'andriamanitra tsika hoy isika voalohany tamin'izay nataony tamin'ny lasa rehetra tamin'izay ataony ankehitriny ary zay mbola ho ataony amin'ny ho avy amin'ity marinaity hisaotra anazy tsika ary tsy mitsahatra hatreo nefa misaorantsika fa izao koa hisaotra an'andriamanitra tsika noho ireo zavatra izay ataon'andriamanitra ka mety amintsika
tena mety andriamanitra mety amin'ny fahatsapatsika zany a tena hoe mba mety amin'ny fahatsapako koa zany andriamanitra mety amiko le mahazo volo mety amiko le mihinana mety amiko lay miaraka daholo ny fianakaviana isaoran'andriamanitra tsika ho an'izay tsy mety amintsika koa nefa toy izy koa eny koa ary ny afatra ho an'izay tsy mety amintsika koa mbola hisaotra an'andriamanitra tsika ilantsika hoe misaotranao zay andriamanitra fa na de tsy mety aminay ary tsy takatry ny sainay ary dia avy aminao zao rehetrarehetrao satria le izy aneka lasika-nabavy tia ny zavatra mahafinaritra mety hoe tsy mety amin'ny fahatsapako fa mety amin'andriamanitra ary mety amin'ilay planina an'andriamanitra mety amin'ny planina an'andriamanitra taotsika hisaotra an'andriamanitra androany ary ty tontolo andro tia fenohy fisaorana an'andriamanitra fenohy fankasitrahana manokana an'andriamanitra hoe andriamanitra ninonninona ataonao a dia misaotranao zahay misaotranao amin'ny zavatra rehetra zay ataonao misy ianankiray izay efa ety no mba nomeny tompo atsika dia mba nianaratsika zao lay ira tsotra be le izy a fa inoko kosa hoe ira afaka ianaratsika rehetra ty ira iray ty azafady ka natsika io hoe mba tapaka le zavatra eto le amin'le adapteur azafady tompo ira tsotra zao mitony le izy hoe misaotranao a tompo misaotranao a tompo 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 misaotranao mandraky izay anyao ndry maty le izy karahatreke zay ay maty ndray ao ampetao tsara ampetao tsara indre mandeha karahatreke amin'ny zavatra rehetra zany ka fitiantsika le izy ka fitiantsika dia ny hoe tsika dia hisaotra an'andriamanitra foana na inona zavatra mitranga zay karahatreke ao asaky tena tsona am'izay ary ira tsotra be a fa inoko hoe mba hoe tsika amin'ity tontolo andro ty a tika mba nomeny tompo atsika le izy ary ira tsotra dia tsotra tsotra dia tsotra lasa loha ao tsotra be misaotrana ao tompo misaotrana ao tompo misaotranao mandraky izay anyao misaotranao ao tompo misaotranao ao tompo misaotranao mandraky izay anyao efa ela be zany zany mety koatsika fa otsika hiaraka ira misaotranao ao tompo misaotranao ao tompo
ataontsika ilaza hoe afa-po ao tompoko, afa-po ao tompoko, laza hoe afa-po amin'Andriamanitra ianao, afa-po ao iarahantsika tia mba anaovavaka ianao. Raha zao hoe tompo misaotra anao amin'izay fitondranao, misaotra anao amin'izay zavatra rehetra ataonao na mety amiko na tsy mety amin'ny fisainako, dia fantatra hoe mety aminao matoa avelanao mitranga. Misaotra anao Andriamanitra fa mahatonga mitranga ny zavatra ray fitantananao zay, misy plananao ambadika. Mandroany Andriamanitra eo dia hisaotranao zahay amin'ny fitantananao. Ate ilaza zay hoe Jesosy io mety mbola tsy milaza nitihatra amin'izay niainanay zahay, fa ilaza zay hoe afa-po amin'ny fitantananao zahay, afa-po amin'ny fitondranao zahay, afa-po amin'ny safidinao zahay. Afa-po ao tompoko, afa-po ao tompoko, ivavakantsika ankehitriny ho an'ny ankonanao, ivavakantsika ho an'ny fianakavianao, ivavakantsika ho an'ny fivelomanao. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay maty ho anay, ilay nitsangana tamin'ny maty ho anay, ary ilay nitoetra eo kavanan'Andriamanitra ray ankehitriny mivavaka ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, nanononanay manokana fiarovana ho an'ny fianakaviana tsiraray avy, ho an'ny ankonana tsiraray avy, fiarovan'Andriamanitra anjely mitombo manodidina raha ny Kristy Jesosy amin'ny tonana ambagavagana sy tatao ambagavagana. Ambaganay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ny mpandrava, ny mpandringa, ny mpamono dia tsy manam-pahefana amin'ny ankonanay, tsy manana-pahefana amin'ny ankonany tsiraray avy, ary tsy tafiditra amin'ny fianakavianay amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta, nanononanay famatsina avy any an-danitra ho an'ny ankonana tsiraray avy, nanononanay manokana ihany koa famatsina avy any ambony ho an'ny ankonana tsiraray avy. Raha eo tsy vola mamelona anay, ambaganay hoe na tsy manam-bola ary ny tsiraray avy, ny lanitra ampy amelona anay. Afaka hikasika olona ianao, afaka hanao zavatra maro lavitrisa isy ianao amelomana ny olonao. Tsy ho ravy izahay fa ho velona, tsy ho faty izahay fa ho velona ihany koa.
raha eo ninina mety hitranga ao fiainan'ny tsiraray avy dia ambaranay hoe ny famantsiana avy any an-danitra ny famantsiana amin'ny fiainan'ny tsiraray avy. Ny fanasitranana avy any an-danitra no diakapoka tamin'i Jesosy Kristy eny eo amin'ny firenenay ao marary rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka izay nataonao tamin'ny amin'ny firenena maro nanasitrana olona ianao natratra ny coronavirus ary izy. Ambaranay fa mahay manasitrana koa ianao eto amin'ny firenenay. Tahaka ny fijoroana vavolombelona tany Chine tango amin'ny kristiana maro izay nivalaka. Aokisy fijoroana vavolombelona koa eto amin'ny firenenay. Ho an'ny marary rehetra na tsy coronavirus fa na inona retany manono izay fanasitranana tsy takatry ny saina avy amin'ny diakapoka tamin'i Jesosy Kristy amin'ny fiainan'ny tsiraray avy. Mivavaka izay ho an'ny mpitondra anay mba homenao fahendrena lalandava ny mpitondra anay, mba homenao fahalalinan-tsaina, faharanita-tsaina, mba homenao maso tahaka neny voromahery ka hita lavitra sahady. Ambaranay hoe nivalana retina coronavirus sy ny aro samihafa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tsy maharitra eto amin'ny firenenay. Fa tiaka ianao hivavaka dia lazao hoe tsy maharitra eto amin'ny firenenay fa firenenay dia firenena any Jesosy Kristy. Madagasikara any Kristy ary Kristy ary Madagasikara. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivavaka koa izay ho an'ny mpitsabo rehetra na eto amin'ny firenenay na inona na mpitsabo izy dokotera na professeur na infirmier na sage-femme na technicien de surface na mpitondra ambulance na inona toeraka famaritra amin'ny fahasalamana ianao na hiaro ny rehetrarehetra ame ery azy mba hitsapony ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka koa izay mba hisy famantsiana amin'izay ilaina rehetra eto amin'ny firenenay. Matoa ianao mamela hitranga valanaretina mino izahay hoe tsy fahafatesana ny aton'izao fa ny any olona voninahitra ao. Ny firenenay ampiasao manokana fanandratana amin'ny voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo ankehitriny dia ilaza izay hoe afa-po amin'ny fitondranao izahay. Hotahina manokana ity tontolo andro ity ary ambaranay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tsodrano izay fanao teo amin'ny Israely hitanao ny Jehovah ka hiaro anao, ampamirapirana ny tavany aminao ny Jehovah ka minafo aminao, anandrana ny tavany aminao ny Jehovah ka nomenao fitadianana. Sika rehetra iranao hoe amen. Manasanao mandray izay raha mpitso toy izao maraina zany, anana vavaka maraina isika azo tombony manokana ny ara-panahintsika mandritra nyity fotoana izay ao tokantrano tytsika tsiraray avy. Manasantsika tsiraray avy izay mba ankatony mpitondra, ankatony toromarika rehetra ary manentana antsika izay mba hiazona ny fahadiovana. Ray metatra isan'olona raha tsy maintsy mivoaka ny trano ianao ary rehefa mody ao an-trano dia mba anasa tanana amin'ny savony. Isy savony mandritra 30 segonda ny tananao dia anakobana an'izany ianao rehefa avy eo. Tranao diovina tsara ary tsika tsiraray avy dia anaja izay fahadiovan'izay satria sarobidy izay ao amin'ny fahasalamantsika. Hotahiny tompo manokana ane ianao fa niaraka